misy zavatra fampizakatsika androany a mivoaka eto ianao olona mandray décision a ary olona miova fiainana teneny hoe olona mandray décision hoe dia olona miova fiainana vavakitsika ary raha io isaoranay ianao ny tompo-pahasoavana omenao anay ankehitriny afahanay andraindray ny teninao ny tena marina hitondra anay lavitra ianao mampiditra anay ao anatin'ilay planinanao ianao tompo misy dikany ny fisianay dia misaotra raha io fa andray fanalahidy zay androany a ny tsirairay avy manomboka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra misaotra raha io androany ary a aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen afaka mahazo ny toerantsika isika miarabantsika tsiraray avy ny tokantrano a miarabantsika tsiraray avy isam-baravagana ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitahiany tompony ho amintsika tsiraray avy tereo ny fiainanao iova iresaka tsika androany no hoe miaina fiainana feno ataovy amenina mihitsy aloha miaina fiainana feno misy karazan'olona raha vao mifo maraina dia misakafo maraina izy dia avy eo mipetraka eo ambaravarana dia mijery mpandalo dia mikopakopaka manona ngalabe a dia zay mandalo eo dia ngalabe any daholo manona ngalabe a raha tsy ngalabe mandalo eo dia patron dia tonga ny sakafo atoandro modindray izy dia misakafo izy tonga ny vita ny sakafo atoandro matory kely izy après midi voakandray izy ivelany dia mijery namana miresaka politika tsara be le anina miresaka fianarana miresaka ny ao atokantranony nariva ny andro mody izy misakafo ariva mijery film na Novegas vita zay dia matory fondray izy kapitso maraina eo mbaravarankely ndray izy avy misakafo dia miaraba amin'ny patron ndray manao na patron dia ohatra izany foana fiainany za mba ilaza aminao hoe tsy zany ny antsoina hoe miaina tenenkeno akaikinao hoe tsy zany ny antsoina hoe miaina raha le fiainana planina an'Andriamanitra tsy fiainana hoe vao maraina dia mipetrapetraka dia mihinana goûter dia mipetrapetraka dia atsoina patron daholo ny olona rehetrarehetra dia makaina indray ny après midi manao lasesta dia ny hariva indray manao na patron indray ifonako aminao tsy zany ny antsoina hoe miaina misy indray ny karazan'olona isan'andro tranandro eny amin'ny botika rehetrarehetra eny izy teteziny daholo ty botika rehetrarehetra ty tsy zany ny antsoina hoe miaina inona ny antsoina hoe miaina mba tiako zao raha hoe iova tanteraka mihitsy ny fomba fiainan'ny mpino rehetrarehetra eto amin'ny fiangonana finoana manomboka androany tena hoe iaina tena nkeno akaikinao hoe tena hoe iaina hoe raha lasaka nabavy misy karazana fiainana mahafinaritra ary misy karazana fiainana na le olona miaina ary mieritreritra hoe ina ary ny ainako tsy marina ve zany teneniko zany misy karazana olona mandeha ho azy io fiainana io ohatra miodikodina ho azy zany kanefa tsy zay le fiainana hiditra amina zavatra atsika tena hoe manova fomba fisainana ary manova fomba fanao mba hiriko na lehilahy ianao na vehivavy a hiditra amin'ity azakazaka ity amin'izay ao a mpitokoteny 7:7 Jaona 7:7 mpitokoteny 7:7 enoy tsara ary ny fahalainana be no mampianjerany lohatrano ary ny akamono tanana no mampiteteny trano averiko fa nydroany a ny fahalainana be no mampianjerany lohatrano ary ny akamono tanana no mampiteteny trano Jaona 7:7 ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary endringana izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be
zaho izy ananany fiainana avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Tsika tsiraray avy dia nomen'Andriamanitra fisiny eto ambonin'ny tany. Misy dikantsika matoa misy eto ambonin'ny tany. Misy karazana olona izay tsy manana fahasoavana ananantsika hoe mbola velona somatsara zao. Ary tsika ireo dia tsiraray avy samy men'ny fotoana daholo, manana fotoana daholo tsika. Ary tsy misy hoe ny pastera intsoa adiny 420 ny iray andro, fa ny anay adiny 12, fa mitovy daholo ny olona rehetra. Mitovy ny anao sy Elon Musk, mitovy ny anao sy Ravalomanana, mitovy ny fotoana menanao sy Andry Rajoelina, mitovy ny fotoana menanao sy izay mpanan-karena rehetrarehetra fantatrao, dia mitovy koa nefa ny fotoana menanao sy ilay mpangataka eny an-dalana. Maria tsara ve ianao hoe samy mitovy daholo ny fotoana. Men'Andriamanitra fahaizana ary men'Andriamanitra olona manodidina antsika isika. Io tsara. Vakentsika hoe ny fahalainana be ny mampienjera ny lohatrano ary ny akamony tanana ny mampitete ny trano. Zao ny fahamarinana. Ny fiainana izay tsy hiainana feno dia hitotongana sy ho votsitra ary ho faty antoka. Rehefa tsy miaina pleinement ny fiainanao ianao, izany hoe miaina tanteraka amin'izay tokony ataonao rehetra, dia azo antoka fa hitotongana ny fiainana, azo antoka fa ho potika ny fiainana, azo antoka ianao miteny hoe ahoana no faty antoka moa rehefa tsy azahoana tombony dia velom-potsiny. Faty antoka zany, teneny hoe faty antoka zany. Io tsara fa somary ho lalina andro any, fa tsy maintsy zaraina ilay izy satria betsaka ny kristianina manantena hoe isy anjely hiditra ao an-tranony, dia hiteny azy hoe ty misy asa tsara ho anao, io asa io dia asa tsy mandreraka, ary io asa io ny tena ataonao an'io manao soni araka mo any amin'ny banky ary ianao mibriky sanatitra ny volanao eo. Betsaka loatra ny kristianina izay raha ohatra ka tsoriko dia midorororo. Teny keno kaikany hoe midorororo. Raha lasaka anabavy eo, napino ary ianao rehefa midorororo ianao dia tadidio manjera lohatrano ianao dia mampitete ny trano ianao. Ny dikan'izany dia izao, enao ihany no mandrava ny fiainanao. Mba teniny keno kaikany hoe tsy mahazo midorororo e. Andriamanitra ny mpamorona sy mpanome fiainana. Ny fikasany dia hanome antsika fiainana izay iainana tanteraka sy feno hoy dia rehefa miaina amin'ny fomba feno isika dia mahatanteraka ny atom-pisitsika. Baiboly milaza hoe ny akamoana hozy izy dia manimba ny trano. Raha raisina amin'ny Korintiana 2:9-7 dia tsika dia tempolon'ny fanahy masina, tranon'ny fanatsika. Dikan'izany raha voakamo zany tsika dia na isika manimba antsika. Misy fahamarinana izay mila fantatry ny olona tsiraray avy. Rehefa malaina isika, rehefa midorororo tsika dia meratsy sy mitotongana ny fiainantsika. Zany hoe ny fiainana izay tsy iainana tanteraka dia miapotika. Na ara-nofo io, na ara-panahy io, na ara-kasa io. Averiko na ara-nofo io, na ara-panahy io, na ara-kasa io. Raha vao tsy miaina tanteraka ianao amin'ilay fiainanao dia miapotika ara-nofo, ara-panahy, ara-kasa. Inoy tsara azavako aminao. Rehefa nandinika ny mpandinika dia mahita an'izao zavatra izao. Ny olona rehefa miditra retraiteny, zany hoe lasa misotro ronono. Rehefa misotro ronono ny lehilahy anankiray na ny vehivavy ray ka tsy manao ninninina izy mandritra ny fisotron-drononony dia mora maty izy. Ianao ve mahalala an'izany? Tsika ity zany, ty tsika izay no arian'Andriamanitra ty, raha vao tsy manao ninninina dia miapotika. Misy fomba fiteny izay hoe miaina mpitoerana tahaka ny famaninina ary.
satria tsy manao na inona na inona. Raha lasakana-bavy fahamarinana feno ho an'izay mandray note dia izao: ny fiainana raha vao tsy manao na inona na inona dia mepotika. Noteo zay. Raha vao tsy manao na inona na inona dia mepotika. Na aranofo eo, na ara-panahy eo, na arakasy eo. Tiako tena iraikitra ao anatsika tsiraray avy zany, satria maninona? Raha vao nahary ny olona Andriamanitra dia nahary ny olona hiasa sy hitandrina ny tany. Zany hoe tsika zany matoa no mena fofonaina dia natao hetsika, natao hanao zavatra. Ndry somary mafimafy ho any androany, fa mivoaka eto ianao a, inoko hoe olona hafa tanteraka mihitsy. Amen. Rehefa miaina feno ianao, na hoe engagé feno amin'ny fiainanao rehetra, ara-nofo, ara-panahy ary arakasa na ara-pianarana, dia manomboka misy zavatra maromaro tonga amin'ny fiainanao. Inona le tombony? Inona le tombony amin'ilay hoe miaina fiainana fomba feno? Voalohany dia izao: rehefa miaina fiainanao amin'ny fomba feno ianao, ny zavatra mitranga voalohany dia mahatanteraka ny antom-pisianao ianao. Zany hoe tsy velombelom-pona ianao zany. Ifonako aminao, na ny akoho ary velona mba hohanina. Teninkenao akaikiny hoe na ny akoho ary velona mba hohanina hoe. Sanatriva ho resy akoho isika. Teninkenao akaikinao, resitsika lavitra ny akoho e. Amen. Amen ve zay? Aveko ihany. Ara-nofo, ara-panahy ary arakasa. No fahagoaka lasakana-bavy dia izao: rehefa engagénao amin'ny fiainana ara-nofo, ara-panahy, arakasa, dia izao ny zavatra mitranga, sambatra kokoa ianao. Averiko fandroany, sambatra kokoa ianao. Misy olona maty sambatra azy ka lasakana-bavy, dia izy midonaka foana, tsy manao nininina, petraka fotsiny dia tsisy nininina atao, dia miandro vary masaka dia milaza aminao tsy mahasambatra zany. Teneno kakenao hoe tsy mahasambatra zany hoe no mahasambatra ny olombelona dia izao: ny olombelona sambatra rehefa mahavita zavatra. Rehefa mahavita zavatra ianao tsapanao mihitsy hoe wow, mba misy dikany zany fiainako zany, mba nahavita zavatra ako. Raha tsy mahavita ninina ianao dia milaza aminao tsy ho sambatra mihitsy ianao. Mahafaly mahita fivoarana hoe mba misy zavatra mivoatra tamin'ny fiainako. Ohatra, ndry netsaka ny lokon'ny tranonay, ndry mba nahazo diplôma ako, ndry raha mandinika ianao dia izao mahasambatra rehefa misy vokatra tonga amin'ny fiainanao. Amen. Teneny hoe mahasambatra rehefa misy vokatra tonga hoe. Ary ny tena mahasambatra rehefa tena engagénao fisianao io, na ara-nofo io, na ara-panahy io, na arakasy io, dia izao ny zavatra mitranga. Tsy karazana olona mba manana neniny zany ianao. Ny olona engagé amin'ny fiainana dia tsy manena hoe ndry inona ary ny tsy nanaovako an'ilay anina, inona ary le tsy nanaovako ny anina. Raha lasakana-bavy, ny olana malagasy, ny malagasy tsy manana culturena hoe hetsika. Masika loatra ve a? Za malagasy, fa malagasy ka lasakana-bavy ohatra manana fiainana hoe mety foana io. Milaza aminao tsy mety foana zany io. Teninkenao akaikiny hoe tsy mety foana zany io hoe. Mila miaina fiainana feno ianao, fiainana feno ara-nofo, fiainana feno ara-panahy, fiainana feno arakasa sy fahavokarana na fianarana. Amen. Ny fahatelo ka lasakana-bavy dia izao: rehefa miainana fiainana feno ianao dia lasa mahasoa ny hafa ny fisianao. Lasa mba misy dikany zany ny fisianao hoe ianao mba lasa mampivoatra ny fiainan'ny hafa, ianao mba manasa manosika ny hafa, ianao lasa mba manampy ny hafa, misy dikany amin'ny hafa ny fisianao. Lasakana-bavy, tokony misy dikany amin'ny manodidina anao fisianao.
fa tsy hoe vao mifo maraina ray aman-drenao dia inona indray aka nataon'le io ao mba hitady asa ve io androany ifonako aminao nisy olona nanontanianahako paster ina sy edao ny fitoam-bavaka reo dia niteneniko anazy ny anay a fitoam-bavaka ay a alahady toute la journée dia alarobia dia asabotsy ho an'ny tanora dia ozy le olona mantsy anahako zay fotsiny ve dia ozy a mantsy anazy angany ianao a tereko mihitsy ny olona dia hiasa zay fotsiny tediavana zany isy hoe latsinainy talata alarobia lakamisy zoma sabotsy lahady ifonako aminao ndana miasa ndana miasa mahavokary manana fisintsika eto ambonin'ny tany ny fisintsika dia tokony mandeha arak'izay tsika fa tsy mandehandeha ho azy zany za tsy ahitana mihitsy ianao hoe hiantso anao hivavaka isan'andro anandro mila miasa ianao dia mila mamokatra ianao tenena hoe mila miasa dia mila mamokatra hoe mila mahasoa ny hafa ny fisianao rehefa miaina feno ianao dia lasa misy tombony ho an'ny hafa ny fisianao lasa tombony amin'ny fianakavianao ny fisianao tombony ho an'ny vadinao tombony ho an'ny zanakao lasa misy tombony ho an'ny fiangonanao lasa misy tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra lasa misy tombony eny hatramin'ny fahavalonao ary manana tombony amin'ny fisianao mila miaina feno tsika tenena hoe mila miaina feno tsika hoe